faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay fiangonana Kristo Ambasy Madagasikara amin'izao asabotsy faha 8 volana jolay taona 2024 izao. Ampifaliana foana no izarana anareo ny rapsodiny fahamarinana izay misoratany lelan'Andriamanitra Pasteur Krisoya Kilome izay filompanorina ny fiangonana Kristo Ambasy manerana an-tany. Manasanoara amin'izao fotoana izao ifantoka ny zavatra mahery ho anao ity androany ity. Ny lohahevitra ny rapsodiantsika androany dia hoe manjaka ambony indrindra ny anarany. Alleluia. Ny ten'Andriamanitra eto dia nalaina tao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 ny 9:40 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny anarany no nampatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo io noho ny finoana ny anarany. Eny, ny finoana izay azo amin'ny alalany no nahazon'izao fahasitranana tsara eto imasinareo rehetra izao. Amen. Manasana ito ifantoka foana fa hiditra amin'ny famelabelaran'ny lelan'Andriamanitra ary sika dia tena vontoantony. Ny fahefan'ny anaran'i Jesosy dia tena sy manam-paharoa. Raha olon-tsotra izy dia tsy anan-kely ny anarany fa misery ao amin'ny anarany. Ny boky ny asan'ny apôstôly izao dia mampiseho amintsika ny fomba ny ampiasan'ny mpianatra ny anarany nandroana demonia, nanasitranana marary ary nanaovana fahagagana maro samihafa. Tsy anaram-boninahitra fotsiny anarany fa mitondra fahefana sy hery izany anaran'i Jesosy izany. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 Lioka dia milaza amintsika ny amin'ny fanasitranana mahagaga ilay lehilahy iray izay nalemy tongotra hatrany ankivin-dreniny ary nipetraka teo anoloan'ny vavahadin'ny tempoly ilay atao hoe hitsara endrika. Nahasarika ny sain'ny vahoaka betsaka ilay fahagagana koa no ararodin'ny Petera io fotoana io ny resahana tamin'ny vahoaka nanazavany ny loharan'ny fanasitranana dia ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany izany. Hoy izy ao amin'ny baiboly asan'ny apôstôly toko 7 9:40 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny anarany no nampatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo io no ny finoana ny anarany. Eny, ny finoana izay azo amin'ny alalany no nazahoany izao fahasitranana tsara eto imasonareo rehetra izao. Amen. No amafisiny fa tamin'ny alalan'ny finoana ny anaran'i Jesosy no nampatanjaka ity lehilahy ity sy namerina ny fahasalamana tamin'ny lohany. Ny fahefana sy ny hery ao amin'ny anaran'i Jesosy dia mampiseho ny maha-Andriamanitra azy izany. Ny anarany dia mitondra ny fahafenoan'ny heriny sy ny fiainany ary ny fahefany. Tsy mahagaga raha milaza amintsika ny baiboly hoe ao amin'ny Filipiana toko 2 ny 9:7 hatramin'ny 10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izany nanratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolian'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambanin'ny tany azy. Alleluia. Manjaka ambony indrindra amin'ny zavatra rehetra ny anarany. Ampiasao ary azy izany androana devoly, anasitranana marary izay manodidina anao ary andehanana amin'ny fandresena mandrakizay izany anaran'i Jesosy izany. Miena ao anatin'ny fahafenoan'ny heriny sy ny fahefany amin'ny fanapahana sy ny fahalebiazany anarany. Amen. Amen. Voninahitra an'Andriamanitra. Mino fa voatahinao ny amin'izany afatra goavana ho anao izany hivavaka aritsika izao tiako ianao amerina mpandresen-dahatra izay vavaka tononony eto any amin'izay misy anao na aiza misy anao dia manasanao hivavaka amin'izao fotoana izao fa tsy hamototra ianao amin'izao fotoana izao. Ray malalo, misaotra no fahefana izay ao anatin'ny anaran'i Jesosy. Io anarana mahagaga io no manjaka ambony indrindra